dia faly miaraba anao mpijery. Fifaliana ho antsika koa ary tombontsoa ho antsika ny mitafa sy midinika amin'Andriamatoa Pasteur Andriamanjato Risara amin'ity takariva ity. Ny resaka ho resahana eto moa ary mitodika aminao izay pasteur dia momba ny firenena sy ny politika eran-tany ary eto Madagasikara. Raha nandeha tompoko tany ivelan'ny tany tany Angletera ohatra dia mifanena tamin'ny olona aty aoriana izay lasa mpampianatra angezalany amin'ny université any Darby dia vao tonga dia mifanontaniany voalohany dia hoy izy hoe fantatrao ve pasteur Andriamanjato. Dia mbola nandeha indray tany Inde dia fa tonga tany iray dia nisy mpampianatra malaza izay napiditra ny atao hoe social analysis, izany hoe famahavaana ny ara-tsosialy sy ekonomika amin'ny fiarahamonina izay tany amin'ny toeram-panomanana ny mpitandrina. Toeram-panomanana ny mpitandrina malaza izany dia le hoe Tamil Nadu Theological Seminary. Izany hoe ny anaranao izany betsaka pahalala tompoko eran'izao tontolo izao. Ka raha mitodika ny lasa tokoa isika tompoko amin'ireo zavatra ny matimatisanao teo amin'ny raharaha iraisam-pirenena dia anisan'izany ny amin'ny tolona ny amin'ny fandriam-pahalemana. Tona omby tokoa izy satria tsy raikitra le ady nokleary. Ka mba asio resaka kely hoe tompoko ny amin'io. Io tolona tsakitsahatra io tolona ho an'ny fandriam-pahalemana io. Rehefa vita ny ady lehibe faharoa ary indrindra nitranga ny habibiana izay nataony Hitlera tamin'ny androny, ny zavatra voalohany indrindra natao zava-dehibe dia ny hoe tsy mety intsony nisy ny ady eto ambonin'ny tany. Raha misy ady eto ka mifandringana isika dia ho tapitra ringana ny zanak'olombelona rehetra. Ka izay zavatra izay zany nahatonga ny tenanay ho nirotsaka avy hatrany tao amin'ny antsoina hoe Conseil mondial de la paix, fankevitra eran-tany momba ny fandriam-pahalemana. Ka io Conseil mondial de la paix io manana ny rantsany amin'ny firenena samihafa eran'izao tontolo izao. Ary ao anatin'io Conseil mondial de la paix io ny zavatra nikendrena dia ny hoe tsy ampiasana ny hery nukleaira amin'ny bomba sy ny famonoan'olona, fa ampiasana ny hery nukleaira ho amin'ny fanasoavana ny fiainan'ny zanak'olombelona. Izany hoe ilay ady atao amin'ny fandriam-pahalemana izany tsy ady mango-tanatana be tsy misy zavatra kendrena, fa ady atao mba hamiliana ny fiezahana sy ny fanatsarana ny fiainan'olombelona mba ho amin'ny lalana metimety kokoa sy ny tsaratsara kokoa ka ny vokatra mahazona ny endriky ny hery samihafa izay misy eo amin'izao tontolo izao dia atao ho an'ny fandriam-pahalemana. Io dia nandehanako tamin'ny faritra maro eran'izao tontolo izao io, dia ataoko hoe toriteny momba ny fandriam-pahalemana, fanazavana amin'ny saim-bahoaka ny amin'ny hoe ilaina ny fifanantonana, ny fifanakalozana, ny fifandeferana, ny fifanampiana, ny fifamonjena, ilaina daholo zany ary tokony ho araka zany no isian'ny rafitra eran-tany. Ka dadiana fa ireo rafitra iraisam-pirenena tahaka ny hoe Nations Unies, na UNESCO, na OMS, na OMC, izany hoe le rafitra rehetra mifandray amin'ny resaka Nations Unies, reny rafitra rehetra reny dia natao indrindra mba hampanjakana ny fandriam-pahalemana. Eny tompoko ary nahomby moa izany le ezaka izay nataonareo. Ary ny anisan'ny nampahomby azy moa dia ao ny fiakaran'Andriamatoa Gorbatchev teo amin'ny fitondrana tany amin'ny firaisana sovietika fa izany. Dia ny hita moa dia inrava iny ny firaisana sovietika asivoteny kely hoe ny amin'ny hoe narava ny firaisana sovietika. Ny firaisana sovietika dia zavatra aro izany hoe tsotra ihany nefa lalipaka. Mahatsotra azy eo nisy ny fifaninanana tamin'ny rotota mantsy, ry zareo nanana foto-kevitra sosialista sy ry zareo nanana foto-kevitra kapitalista. Ny iray mandanatra ny hoe ny fahafahana sy ny libéralisation sy ny liberté, ny iray mananatra ny hoe fandaminana sy fanaovana ny lalàna ifeny zanak'olombelona. Lalana samihafa ireo, ny zavatra nikendrena nefa dia ny hoe izay hampisy fiadanana ho an'ny zanak'olombelona. Rehefa fanao ny fanenjana nefa ny rotota eo amin'ny fandehan'ny fifandraisany eran-tany dia tsy nahaleon'ny zareo taty amin'ny lafiny kapitalista, zareo taty amin'ny lafiny sosialista. Dia zay ny naharavan'ilay firaisana sosialista be ny tarihiny zareo firaisana sovietika. Ary rehefa ravy io firaisana sosialista io dia niditra tamin'ny fifaninanana indray koa zany zareo sosialista, ka hafa be zany ny fisehon'ny politika eran-tany amin'izao fotoana izao. Tsy mitovy amin'izay zavatra nisy 20 taona lasa na 30 taona lasa, fa zavatra hafa be ny fifanandrinana eo amin'izao tontolo izao, fifanandrinana eo amin'izay ahazona
vahana fotsiny eo amin'ny ara-toekarena. Ona pasteur tsy dia nalahelo loatra ve anao no nirava ny firaisana sovietika? Nampalahelo ahy ihany no faharavan'ny firaisana sovietika satria za manokana nandehanako tao amin'le conférence maro eran-tany, azoko lazaina hoe nandeha hatrany amin'ny farany tany, dia satria nisy ny firaisana sovietika nanampy an'ireo tany an-dalam-pandrosoana rehetra, nahazona namonjy ny fivoriana, nahazona ny fanakalo hevitra. Nisy ny firaisana sovietika nanoro lalana koa ny amin'ny hoe oentina mampandroso toe-karena eo amin'ny firenena saingy izao. Rehefa natao reny zavatra reny tsy naomby, ny antony tsy nampahomby azy satria teo ampelantanany zareo mpanambola ny fandehan'le fitrandrahana ny toe-kareny eran-tany izy io, fa tsy amin'ny toerana samihafa kelikely fotsiny fa eran-tany, dia izay ny tsy nampahomby ny tetika sosialista dia nanjary ravy, dia nanjary na famonjena fivoriana resam-pirenena aza voafitipitina. Eny araka mitoy amin'izay any hoe tsy fahombiazan'izay. Za toko rehefa mba mieritreritra ny tantaran'i Madagasikara dia ny olona mpitondra rehetra teto samy nanao ezaka mba hombiazana. Fa indrisy aho mandrakitiny androany dia eo ny ady-soam-panantenana ny amin'ny zavatra izay nitranga. Ny anontaniako an'olo zany dia resaka tantara fotsiny mba ame fahazavan-tsaina ny olona ty aorianany amin'ny fizotra ny tantara teto, ka mba azahoana mamaly hoe any aoriana any hoe na izao ankehitriny izao hoe dia nahoana reny diso fanantenana lava amin'ny malagasy. Rehefa nahazo fanantenana tsika azafady nahazo fahaleovan-tena isika ry pasteur dia reo mpitondra fahizany nanana ikapitolomana nazava tsara tadidy tsara dia hoe asa fa tsy kabary. Ary nareo moa tamin'izany dia nanao an'le hoe ho tonga neny fahafahana, ary nisy hira mahafinaritra tamin'izany isaky ny sabotsy alina, misy le hoe piso dia izahay mandra-pahafatinay. Dia izay moa ny zavatra nitranga tamin'iny. Dia mba hazavao kely hoe ny amin'ny hoe inona tokoa moa ny zavatra nitranga tamin'izany dia inona ny zavatra natao dia somary hita nefa fa nisy fahadisom-panantenana tamin'izany fotoana izany tompoko. Ny fahaleovan-tenantsika dia fahaleovan-tena izay mena. Ary izay fahaleovan-tena ny mena izay samy hafa amin'ny fahaleovan-tena tany amin'ny tany sasany izay tamin'ny alalan'ny basy sy ny fifanoeran-enjana nahazoana azy. Ka io fahaleovan-tena izay nomena io tsy nampisy an'ilay fahatsiarovan-tena ho tena tompona andraikitra eo amin'ny raha samihafa, fa ny latoana avy amin'ny tolo-kevitra avy amin'ny frantsay mandrakariva dia izay nitranga teo amin'ny fiainan'ny firenentsika dia nitoy tamin'ny endrika hafa izay tsy mitovy velively amin'ny endrika taloha ilay fomba fifandraisana. Ary ilay fomba fifandraisana nitoy io dia nomena anarana hoe endriky ny fanjanahantany vaovao. Io endriky fifanjanahantany vaovao io no niteraka n'ilay korotana tamin'ny 2007. Ka ilay korotana tamin'ny 2007 nefa lalana diso no nalehany. Tsy nandeha tamin'ny lalana tokony hikaroana n'ilay soa ny firenena, fa nandeha tamin'ny lalana nitadiavana fotsiny hoe fahafahana, fahalalahana, tsy misy kisefosefo-tsony, tsy misy mpifehy-tsony, malalaka daholo sika rehetra, nandeha any amin'ny lalana tsisy. Izay ny fahadisom-panantenana voalohany. Eto fareo olona nanana fanomezam-pahasoavana kosa dia tsy nianona tamin'izany tsy fahombiazana izany, fa nisy indray fireheta-po. Dia ireo mpitondra ndreta ty aoriana dia nikapitolomana indray ohatra dia ny hoe velavelona ny Madagasikara tsy mandohalika. Mbola tadidika koa ny hira mahafinaritra hoe ndao ampio dideratsira. Dia nandeha indray ny zavatra maro zavatra tsara mihitsy ny hevitra izay nentin'ny dideratsiraka hoe tamin'ny alalan'ilay hoe boky mena. Le boky mena kely iny izay nisy programma tena matotra natao tao anatin'iny boky mena iny. Fa saingy izao ilay boky mena teo ihany, fa ny olona hanatanteraka azy sy hanao azy no tsy hita loatra. Dia voatery hoforonina daholo izany ilay olona. Zavatra nataony dideratsiraka dia namaha ny endriky ny hoe fahazoana mianatra ny velany, ary ndamin'ny fandraisantsika tamin'ny tany sosialista nanantsika zatovo be dehibe nandeha tany amin'ny tany sosialista ny ofana tany amin'ny université maro samihafa tany amin'ny tany sosialista, tany Rosia, tany Ukraine, tany Roumanie, tany Bulgarie, tany ireo tany sosialista rehetra dia nandray mpianatra avy amintsika amanjato ny amanarivo ny reny mpianatra reny. Ireny olona ireny no mitondra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ireny olona mbola volaina sy nitezaina tamin'ny repoblika faharoa reny. Ka ny zavatra mitranga nefa dia tsy tafatsofoka ao anatin'ny tantaran'ilay firenentsika
ny zavatra tadiaviny reny atao tsy tany tsy parafara le fahaizana nety tany amin'ny tany sosialista tsy hita zay ampiarana azy aty amintsika satria tsy misy ilay fitaovana oentina mampiatra azy aty amintsika dia manjary tsy tanteraka daholo zay zavatra atao zay le nahateraka ny fahatsom-panantenana samihafa. Eny tomboka eo moa fahatsom-panantenana efa ny vahoaka malagasy ny ezaka ihany a. Ary le taty aoriana dia mpitondra an'iray dia nanana ikapitolomana hoe ento miakatra ity fireneny ity. Dia iny vanim-potoana iny indray mba afaka milaza ve ianao hoe nanao vanim-potoana iny midirantsika tamin'ny repoblika fahatelo, iny vanim-potoana iny zany niteraka fanantenana be indray hoe iroso amin'izay sika, ho hita amin'izay ny lalana, hitrandrahana betsaka ny vatosoetontsika, betsaka ny zavatra mahavitan-javatra, betsaka ny hoe ohatra hoe ny fitrandrahana momba ny azo ane tsy vo tamin'izao fotoan'izao ihany nisy ny bois de rose io efa tarehy aloha tarehy tamin'ny première république azy efa nisy ny hoe grand moulin de Dakar zay nitrandraka azo taty amintsika efa nisakanana satria hoe fambaboana fotsiny ny arena malagasy no nitsakanana azy tsy nety nefa le fandehan-javatra no tatoriana fa vao mainka koa lasa ny sasany amin'ny fomba hafa le arena malagasy tao ka ny zavatra nitranga zany amin'le hoe nentinao miakatra le firenena nenao hoe ndao ary retsy ovana mihitsy ny toe-tsaina eo zany misy problema be hoe de ovana mihitsy ny toe-tsaina fa tsy mety lay fomba fitondrana ny firenena le fiovan'ny toe-tsaina nefa eo amin'ny fandehan'ny fomba fijeryny sasany tsy mampidibola ho an'ny de fianakaviana fa tsy mandeha le fiovan'ny toe-tsaina mantsy raha ovana le toe-tsaina isy fandeferana isy fifehezana fekibo isy fanekena hoe anao an'izay androsoan'ny firenena tsy mora nge mampandroso firenena zava-tsarotra io ka eo amin'izany hoe fampandrosoana ny firenena zany raha tsy mivonona ianao mba anaiky andatena ifehitena afoy zavatra tokony afoy ahazona manorona zavatra vaovao sy tsara de tsy afaka mandroso iky zay zany tsy misy eto amin'ny firenena zao miazoazo dony io fisinny antoko politika marobe io inona ny dikan'io ny dikan'io dia ny hoe tsy misy fahafaham-po ary tsy hitan'ny olona loatra hoe izy anao atao mpitondra dia samy mirotsaka atao mpitondra daholo tsy ny olona rehetra no azo atao mpitondra. Dia tao aorianan'le hoe eto miakatra ity fireneny ity aloha dia nisy nahazo ny fitondrana dia tamin'izay indray le hoe niasa vita ny fampitsarana tamiko zany nisy ezaka natao ny asa vita ny fampitsarana zany ny zavatra ateraka io dia ny hoe anaovana an'izay avitana asa be satria raha mahavita asa be ianao dia zay zany no hitan'ny olona inona no asa talaky maso amin'ny olona eo no nahatonga an'le fanaovana lalana zany hoe talaky maso amin'ny olona hoe iny lalana tonga ry iny lalana tonga tsy iny dia nanaovana hira hoe iny lalana iny eo amin'le fandehan'le tantara no fandehan'ny raharaha samihafa. Entoko iverenako hoe iny lalana iny fa manohitsika dia taty aoriana amin'izay indray misy fery fanantenana vaovao indray koa ary ny kapitolomana dia hoe miasa mafy miasa tsara miasa miaraka dia toy izo amin'ny fanaovana lalana tadidiko ny hira malaza hoe tiako Madagasikara dia iny ny zavatra nisy firehtam-po koa tamin'izany ary nisy fandrosoana ka da taty aoriana indray dia nisy fahadisom-panantenana indray ahoana indray ny zavatra nahadify ny fanantenana mantsy dia zao nisy vitsivitsy nangorona ny arena kaopelantanany fa tsy nahatadidy iny le voaka nge nylazanao hoe menakatre lisaky ny fianakaviany andeha araky le zavatra nampanantenaina be debe ny zavatra tonga any ambilan'ny vahoaka hoanina nefa tsy misy ka inona ary ny zavatra nitranga fahadisom-panantenana lefa diso le fanantenana tsy mahagaga raha nietsika indray izy ary le fihetsehana io eo mahadiso an'zareo troikasy ny avy any Afrika Atsimo re tonga misabaka makaty amintsika io fihetsehana io ane fihetsehana nateraky ny hoe tsy manaraka ny tombontsom-bahoaka le endriky le fitondrana fa no giazan'ny olona vitsivitsy fotsiny ny aren'ny firenena izay no nahatonga n'le hetsim-bahoaka hoe ovay io fa tsy mety io. Iny ary tompoko dia zay moa tsapanao dia na ianao ary moa tatoriana zany a nanampy an'le fiovana tamin'iny satria ianao nanampy an'ireo nahazo fahefana teo dia hitandray moa zao dia raha misy kapitolomana indray dia ohatra hoe tsena mora trano mora dia eo le hira hoe iny lalany sy ny sisa fa eto ary tompoko eto am-pamaranana dia mitodika aminao tsy ny amin'le hoe mampanao politika ianao fa amin'ny maray aman-dreny ianao ray aman-dreny ianao ary ianao tompoko niara-ny asa ary raha ny tena ivy mitovy saranga amin'ire Desmond Tutu
Ary fantatsika tsara ny anjara ndraiky izany hoe Desmond Tutu zany atao amin'ny firenena Afrika Atsimo. Zao zao ny zavatra tranga eto amin'ny firenetsika. Ary ianao dia nanampy an'ilay tamin'ilay fiovanana tonga an'izao fitondrana zao zavatra hatrehany Ray aman-dreny ianao ary amintsika amin'ny zao zany mila fanapahan-kevitra saky mila olona say sy mpitarika. Ka raha ohatra tompoko mba manontany ianao hoe amaray aman-dreny ianao ry inona ny teny ambaranao amin'ireo le nahazo fahefana amin'izao fotoana izao, mba hampilamina ny tany tsy hananana fanantenana vaovao indray isy fifamelana marina dia isy firetam-po vaovao indray raha ianao tompoko miresaka amin'ireo olona izay nampianao tonga teo amin'ny fitondrana dia inona ny teninao amin'izao fotoana izao. Valy teny faran'izay tsotra nomeko nefa mahafoaka zava-dalina betsaka amiko raha te ho tafavoaka amin'izao fahantrana sy krizy misy izao sika dia manankina amin'ny fiainana amin'Andriamanitra. Ary tsy hoe Andriamanitra babangona fotsiny io Andriamanitra lazaiko fa manankina amin'ny fiainana amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no mpandresy, Jesosy Kristy no naharesy teo amin'izao tontolo izao, izay miaraka aminy mandresy. Raha mino sika izany tena tadiaviko ny mpitondra fanjakana samihafa eto aoka mba olona mino mba olona kristiana, mba olona manaika hanetry tena, mba olona tena hiaina fitiavana ny namana. Sarotra neny manatanteraka ny teny tompo hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao tsy mandeha moro zany. Fa raha ohatra kosa ka miaina an'izany isika ka tena mahavita ny iainany hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao, mandroso ty fireneny ty. Eny ary tompoko ny anisan'ny mampikatso anie zao dia ohatra hoe ny fiverenana ny président teo aloha Marc Ravalomanana. Zany misy zahatra tena hita io. Ary mba tanteraka an'izay le fiainana kristianina izay tompoko ahoana mety torohevitra omenao ho an'ireo le manana fahefana ankehitriny. Torohevitra omeko an'izay manana fahefana dia voalohany tsy maintsy mianatra izy aloha hiaino ny feon'ny olona manodidina azy. Tsy ny feo vitsivitsy ho an'ny olona mpankasitraka azy no lazaiko amin'izany, fa ny feo ny vahoaka manodidina azy, ny tarainan'ny olona tsy maintsy henoina aloha izany feo, fantarina izany feo izany. Zavatra faharoa, tsy hoe fantarina fotsiny le feo fa manana fahavononana izy hikaroka tokoa izay vahaolana, atsianana an'izany fahavononana zany izy raha tsy manaiky hanetry tena. Le hoe manafoana tena, tsy mandehandeha foana io. Raha ohatra ka ny epistily ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny jerena dia malaza hoe fa izy na dia nanety Andriamanitra azy dia tsy nataony rivotrivokely mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany ka nakany ny endriky ny mpanompo. Manafoana tena, maka ny endriky ny mpanompo. Fa raha tsy tonga amin'izany ny mpitondra antsika sy ireo mahampahefana eto amintsika dia mbola andeha ohatran'izao ihany fiainan'ny firenena. Misaotra indrindra tompoko. Manaraka tsy mbola nisy ndamba aloha olona sananao an'izao zavatra angatahako anao zao nefa angatahako aminao ihany. Ankehitriny zany tompoko dia mahatsiravina ny eo amin'ny fandriam-pahalemana sécurité eto amin'ny firenentsika. Misy mpangalatra, misy mpanendaka, misy mpamono olona, misy mpanambaka, misy olona manambaka. Reny olona reny nefa tsy inona nefa havatsika ihany, mpiray vodorindrina amintsika sy ny sisa. Ka ray aman-dreny ianao, ka raha ohatra ianao tompoko hitodika amin'ireny olona ireny, mety olona efa nahavita an'izany sanatria manendaka, mamono olona, manambaka ny olona izay azo lazaina hoe tsy mba manana vava amin'ny teny, tanana andrangotra, hiaro tena sy ny sisa dia manambaka maka amin'ny fananany sasany. Havana izy ireny. Amin'ny maray aman-dreny ianao mba manana teny ve ianao tompoko ho an'ny olona tahaka izany. Ireny olona ireny noho ny fihinana, noho ny fahantrana mahatonga azy hanao zavatra tsy mety. Ary ny fitaizana sy ny fanolokolona ao anatin'ny fiarahamonina eto amintsika izany ilana fanamboarana, ilana koa fikendrena zava-dehibe dia mifampivoarana ny toe-tsain'ny olona sy ny fanamboarana ny fifankalozana sy ny fifaneraserana ato amin'ny tantsika. Ho an'ireny olona ireny ny antso ataoko dia izao fotsiny. Raha mirahina isika ka miara-mitady ny vahaolana, hisy ny asa ampy ho an'ny rehetra, mba azony miara-velona amin'ny rehetra tahaka ny fiaina-velona rehetra maha-olombelona fa tsy fiainan-biby no fiaina iainany, dia tsy anao an'ireny zavatra. Ireny koa anefa mahatsiaro maharary any anatiny ihany hoe nanao zavatra tsy teto, nanao zavatra tsy teroa, mahatsiaro maharary izy saingy izao, ilay tsy fisinany manery azy.
ilay fahoriana ny manery azy tonga amin'ilay tendarana hoe ny fahoriana mahazaka maniraka dia maniraka azy ianao zavatra tsy mety ilay fahoriana. Zao hoe zany hoe miteny manko ianao dia ataonao hoe izy zareo sy ny sisa fa raha ohatra ianao miteny hoe ianao dia fitiany hoe ilay afatra tianao atao amin'ireo zanaka. Izao ny zavatra lazaiko amin'ireny zanak'ireny. Marina ilay rehetra fa mafy ny adinareo. Marina fa sarotra amin'ny fiainana-kehitriny. Saingy izao tsy vahaolana ny fandehanana amin'ny fifamonoana, ny fifamelezana, ny fandrombahana ny zavatra ny sasany, tsy vahaolana mihitsy izany. Fa aleo miara-mivondrona anatanteraka fomba fiaina vaovao, anjakan'ny firahalahiana, ny anjakan'ny fifankatiavana, anjakan'ny fifandeferana, izay no tadiaviny ato amin'ny firenena. Eny ary farany tompoko. Misy zany areo ny akabeazan'ny malagasy izay araka ny nahitantsika amin'ny fizotran'ny tantara teo dia ao anatin'ny fahatsopanantenana lalina. Zavatra mba natenaina toa vototra avokoa. Ary ny fiainana toa mehmafy, toa tsy hita izay andry iankinana. Dia inona tompoko ny teninao amin'ny vahoaka malagasy ao amin'izao fotoana izao? Teniko amin'ny vahoaka malagasy dia tsotra ihany. Marina fa sarotra amin'ny fiainana. Marina fa misy antony nahatonga izany. Marina fa angamba mbola etsy serora tompon'andraikitra izay tsy mahatsiaro ny asa arobidin'ny adidy napetraka eo aminy sy ny fahamasinana ny andraikitra izay napetraka eo aminy. Izay mantsy ny fahatson-kevitra eo amintsika. Tsy mahatsiaro hoe zava-masina ny io apetraka Andriamanitra eo an-tananao io ka ny fikendrenan'io ho tsara ny zavatra izay tokony ho ao anatin'ny fisainana sy ny fiheveran'ny tompon'andraikitra. Ka ny zavatra izay lazaiko eo amin'izay lafiny momba ho an'ny vahoaka izay sy ampaherezana ny vahoaka dia izao aza very tokotopoko, aza manjary kivy. Mbola ao ny andro, ao ny hitantsika efitika eo amina hoe mbola ho avy ny maraina. Ka tsy hoe atao hira fotsiny io dia mbola ho avy ny maraina mandrapahatonga amin'ny faran'izao tontolo izao dia izay ihany no atao hira. Zavatra ho avy ho tonga io, izany hoe ny fandehan'ny resaka hoe boîte de rose isan-karazany izay mitranga eto amin'ny firenentsika anie, ny fisehoany hoe isy petrôly azotra andrany, ireny zavatra eny efa teo foany, fa amin'izao fotoan'izao vao asehon'Andriamanitra. Izany hoe misy dikany ny fampisehoan'Andriamanitra ny zava-tsoa eto Madagasikara, misy fitaovana an'ilay malagasy atsiaro tompon'andraikitra ny amin'ny zava-tsoa napetraka Andriamanitra eo an-tanany, ka amin'izany hoe azaki eretsy vao hitan'Andriamanitra ihany ny ampiomborana antsika amin'ny fahasoavana izay apetrany eo am-pelantanantsika malagasy. Ndeha hifandefitra, ndeha hifankaty, ndeha hifamela heloka, ndeha hifanampy, ndeha hisitrefaindona hitsaraka ny lalana azo ny firenena. Misaotra indrindra tompoko. Ianao moa dia manaraka ka iangaviana ary ianao amaran'izao dinika izao mivavaka ho an'ny firenena tompoko. Ya, mivavaka sika. Mideranao mankalazanao izay tompo. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ianao. Ary miasa araka ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Izay no tsy mahatsiaro izany fitiavana sy fahasoavanao izany. Meteza ombanay ianao. Meteza ny hevitra tsara ao anatinay ianao. Meteza ampifaly anay amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao ianao. Meteza ampiravoravo anay amin'ny fanatanterahanao ny zavatra. Na mety tsy noheverinay akory aza fa ianao ny manome sy manolotra. Meteza tompo hiasa eto amin'ity firenena ity ianao. Ataovy mahay mifandefitra izay, ataovy mahay mifankaty izay. Ataovy mahay mifanampy izay, ataovy mahay mifamonjy izay. Ataovy mahay mifampiona izay, ataovy mahay mifampahery izay. Ianao Andriamanitra ihany no afaka manao izany. Ko ankininay aminao ny ho avin'ity firenena. Fantatray fa betsaka ny harena ataonao ato anatin'ity firenena ity. Betsaka ny fahasoavana apetraka ao eny am-pelantananay. Tsy hainay no mitantana azy ampianaro iray tompo. Mitantana ny soa rehetra izay apetraka ao eo am-pelantananay. Ampianaro iray manatanteraka ny asa izay sainao tanterahanay. Ary ataovy mahay misaotra anao amin'ny zavatra rehetra. Satria ny zavatra rehetra dia ataonao miara-miasa ahazo izay tianao. Firenena tianao ty firenena ity tompo. Mankalazanao noho izany izay. Ary meteza oetra afavoana isan'andro ianao. Ary zonay mizotra amin'ny lalana tsara tokony izoranay. Ho anao ny tera sy ny voninahitra. Fampitoero amin'ity firenena ity kosa ny fahasoavanao sy ny herin'ny fitiavanao. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompony omby teo amin'ny hazo-pijaliana. Nidina hatrany amin'ny fahafatesana nefa niakatra kosa. Tsangana tamin'ny maty velona mandrakizay eo ankavanan'ny ray. Ary mitantana sy mivimbina anay amin'ny anaranao Jesosy.
no hanaona izany vavaka izany misaotra Jesosy tompo amen. Misaotra tompo eny ary